Manomboka ny fitoam-panatodizana zanatr'ondry karpa ary itoy mandritra ny volana septambra ho anakazo be izay sopotry ny karpa. Zanaka karpa folatra amin'ny 5 tapitrisa no kendrena ho azo amin'ity toam-pamokarana ity ho anana lamanga hoy ny tetikasa PADM sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Paikady napetraky ny ministera hatrarana io tanjony io ny fanomezana tosika fizarana sakafo-trondro sy fitaovam-panatodizana atao hoe APA ho an'ireo mpiompon-trondro efa voafana. 7 no nisitraka izany teto Akazobe nanomboana ny hetsika. Izao ezaka zao dia nataontsika ihany koa anatratrarana famokarana na hoe fiompiana trondro manaraka ny toetrandro. Zay le hoe pisciculture moderne voalaza zay eo amin'ny PGE, PEM, ao Velirano Fahasivy zany mba hatratrarana zay fahavitatena ara-sakafo zay dia hitantsika zany fa niainga tamin'ny fanatsarana ny fanomezana an'ilay sakafo izay manana an'ireo kasinga rehetra ilaina zany amin'ny fampanatodizana no hatsaraina ihany koa ny teknika nampiasa an'ilay apatsika na afana nampiakatra ny tahapavelomany ireo atody izay atodina karpa. Dia isaky ny lanjana 1 kilao an'ny karpa vavy zany dia tokony mahita antsika eo amin'ny 50,000 hatramin'ny 100,000 atody eo. Mety tsara amin'ny karpa ny toetany eto afovoantany. Satria ny karpa no isan'ny trondro mataty ny atsika sy mataty ihany koa ny hafanana. Dia ny karpa ihany koa dia isan'ny tian'ny olona aty ambanivohitra ihany koa miompy azy. Atsorina azy zany dia mba handray ny vokatra tanteraka izy satria raha mahazo vokatra izy amin'ny zana-trondro dia mahazo vokatra be dia be ihany koa tsika amin'ny fanatavizana rehefa avy. Mitera-bola aingana ity seha-piarina ity. Saika namadika ny tanimbary ho tombo-trondro avokoa ny akamaroan'ny olona ty Akazobe. Mila tsy araka ny filan'ny mpanjifa ny vokatra. Hatramin'izay nisy ny tosika tamin'ny fampitiarana zana-trondro tsy naharaka izay tamin'ny herintaona moa izy ny tena natao fa amin'ity taona ity efa miezaka mampiakatra izay zao amin'izao fotoana izao. Isan-kenimbolana dia eo amin'ny 7 taona eo zao ny vitan'ny fikambanana amin'izao azy mbola irina mbola hitombo be be satria eo amin'ny 20 zay zao anaty fikambanana. 200 hatramin'ny 300 ariary ny vidiny zana-trondro ray volana, 2 hatramin'ny 4 santimetatra. Akoatrin'ny tsena anatiny dia saika mamatsy karpa ny faritra Tsinanana sy Andrefana ary avaratry ny Nosy i Akazobe.